taona 2020 tontolo ara-panahy taona ny famasinana isehoan'ny marina firongatry ny doroala tsy vitan'olona intsony fa mila fitaovana ary fomba filohana antoko politika maromaro anatanteraka fionana mikatotrano fikarona olana ireto ny osantonany lisy mpifidianan'ireo nahazo ordonnance navoaka ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana olo-pirenena tsy fantatra reny niteraka azy tranga tsy fahita maneran-tany ary tsy mitombona raha mbola kopia malagasy nanampitrotraka ny mahatsy maleo tena ny senihy ny valandresaka nataony omaly nininana vilana ny resaka mba hiarovantena vomaika nefa nampiariary ny fisiany lalàna momba ny fakana ordonnance ny fanehoana tampahy be maso ny taratasy fangatana ordonnance nataony ny kandida raha valo manana tojo porofy ireny fa nanara-dalàna ny kandida natolotry ny antokotiko i Madagasikara ary tokony nampiarina tamin'ireo rehetra nangataka ordonnance ny fanaran-dalàna tahaka izao hoy ny teo anivo ny RMDM androany manoloana izany dia manamafy ary mitaky amin'ny senihy ny RMDM mba amoany ity rafitra mpikirakira ny fifidianana ity ny taratasy fangatan'ireo olona rehetra tafiditra tao anatin'ny lisy mpifidianana satria nahazo ordonnance tsy haiko hoe navonina ilazany marina ny seni na misy zavatra tiany atongavana mikasika an'le zavatra nasehony fa raha ny lalàna zany dia nanao fangatahana antsoratra tany amin'ny seni andriamatoa tojo ravalomanana zay nampidirina tao anaty lista mazava zany zay fa ny angatahantsika miseni androany dia hoe olona firy alina reo zany aiza ny taratasy mazava an'ireo olona reo avoa taka namohanareo any taratasy ny fangatahany tojo ravalomanana no tokony amohanareo koa ny taratasyn'ireo olona manalindreo fa raha tsy mivoaka zay miala tsiny miala fondro miala tsiny miala fondro fa isoranay fa namoaka an'igny nareo ho pirofo fa nanara-dalàna izahay mangataka amin'ny seni zahay avoay tsirairay ireo olona amanaliny lazainareo fa nampidirina nomena ordonnance raha tsy aivina dia nilaza ny seni omaly alakamisy fa nandefa taratasy fangatana ny mba irosona amin'ny ordonnance ny filoha nasionaly ny tim ny 3 oktobra 2024 tsy taratasy fangatana ordonnance arak'izay nambary izay anefa no napetraky ny tim tamin'io fotoana io fa taratasy milaza ny tsy fandavana ny anokafany seni indray ny lisy mpifidianana amin'ny lalany didy itsy volana mba ho fampiarana ny andiny ny 270 ao amin'ny lalana mifeny ny fifidianana na izany aza nefa dia nitondra ny aiatsy havanana ary nitondra ny sosikevitra mba isoroana ny mety ho fampiasana ordonnance anaovana osoka sy alabato amin'ny fifidianana toy ny mety ho fahafahan'ny olona iray ifidy imbetsaka sy ahafahan'ny olona iray avy any amin'ny komina hafa avy any amin'ny komina hafa ifidy ny hevitray dia izao hoy ny tim tamin'ity taratasy ity fa ekena ny mbola ahafahan'ny olona mananjo ifidy isoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana amin'ny alalan'ny ordonnance avoaka ny fitsarana tokony oferana nefa ny fepitaona tokony anaovana izany tsy azo ekena kosa ny fampiasana ny ordonnance électorale azahoana ifidy amin'ny androny latsabato satria tsy ara-dalàna izany ary mety ho fitaovana ampiasaina amin'ny osoka amin'ny fifidianana amafisina hoy ny tim fa ordonnance ahafahan'ny olona misoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana no azo ekena fa tsy ordonnance ahafahan'ny olona andatsabato amin'ny andron'ny fifidianana izay no voarakitra ilay taratasy nalefa ny filoha ravalomanana tany amin'ny seni io fa tsy araky ny voalaza ny seni velively fa fangatahana ny irosona amin'ny ordonnance ny ankamaroan'ireo olona voasoratra anarana tanatin'ny lisy mpifidianana azo tamin'ny alalan'ny ordonnance no tsy nanaraka lalàna hita tamin'izany fa maro ireo tsy fantatra reny ny rainy tsy mandeha tsirairay na individuel ny fangatanana tao fa fahobe tao koa ny fanamarinam-ponena na tsy mitombona na tsy nisy adresy avy amin'ny afokotany ivelan'ny brofandatsambato laharana karapanondro tsy mitovy sy ny maro hafa tsy voatanisa ka natonga ny atokotimy ny taky ny fampitahana ny lisy mpifidianana izay no faranana ny volana May 2024 sy izay navoaka tamin'ny alalan'ny ordonnance andrasana arak'izany ny famoahany seni ireo taratasy fangatahana iditra anatin'ny lisy mpifidianana
toy ny namoahana ampahy be maso ny taratasy fangatana natao ny kandida Ravalomanana Tojo tamin'ny volandresaka ho an'ny mpanao gazety omaly andrasantsika ny toyiny. Ny sesesy ny fanambarana tatoato avy amin'ny mpitondra fanjakana sy ny pombazy mazava miteny tokana ny ambaran'izy ireo tsy mankasitraka fanakorontanana malasa saina ny mpandinika raharam-pirenena ny zavamisy satria atreto tsy nisy ny laza fa anakorontana ny firenena aiainy amina fisina korontana no fanehoan-kevitra mivoaka avy amin'ireo mpanarabavao sy mpaneho hevitra samihafa manoloana ny fomba fitantanana any Madagasikara. Tsy korontana no tadiavina eto fa fandaminana firenena hoy ny rodoben'ny mpanohitra. Ny zoma 17 janoary avy izao no fantatra fa ionareo filoana ny toko politika maromaro iaraka ikaroka vaolana manoloana ny zavamisy miantra amin'ny malagasy raha ny fanazavana. Amin'ny herinandro ambony amin'ny herin'ny androany zany dia hisy ny famondronana ny atao hoe chef de parti na conférence de président. Ny chefin'ny parti politique no antsona tsirairay mba haka ny invitation na ny fanasany ato a Belair. Ialana tsiny ialana fondro satria sarotiny amin'ny fikarakarana izahay ka nametraka fitsipy dalao ilalaovantsika amin'ity fivorina manokan'ity. Tsy manan-kery ny invitation natao copie ary tsy manan-kery koa ny invitation any amin'ilay Facebook na WhatsApp fa tsy maintsy invitation enregistré ato ihany no azotsika parti politique miditra ao anatin'ilay fivorina satria sarotra be le toetra raha misy eto amintsika dia mila strict koa tsika amin'ny fikarakarana rehetra. Ny toerana zay anaovana azy dia zay maka ny invitation ihany no mahafantatra n'le toerana anaovantsika azy fa ny daty dia amin'ny 17 ny volana janoary ho avy zao amin'ny 2 tolakandro fa ny toerana aleo le olo manana invitation ihany no mahafantatra an'le toerana. Zahay tsy manavaka na iza rehefa chef de parti na filohan'ny fikambanana dia afaka maka na maniraka olona aty fa ny fanasana ivelan'izay dia raha vao tsy misy enregistrement ato aminay dia mialatsiny miarafondro tsy hoe mandroaka olona zahay fa tsy ho tafiditra ao anatin'ny fivorina ny olona zay tsy naka ny invitation taty fa na nanao copie-n'le invitation namantany izy na nane fa aleo re zay toromarika zay no eketsika rehetra mba isiny filaminana amin'ny fikarakarana zay atao. Manoloana ny fandrahonana sy ny fampitandremana atao ny mpitondra fanjakana dia nilazany teo anivon'ny RMDM fa anjaran'ny vahoaka malagasy no mandray fanapahan-kevitra amin'ny fepetra horaisiny ho an'ny mpitondra azy. Tsy ny vahoaka no tokony hitandrana fa ny mpitondra raha toka mikasa aninjatady manoloana ny fikasana fikaroham-baolana amin'izao zavamisy manjony malagasy izao izay latsaka tanteraka ao anatin'ny krizy maro lafy ho iatran'ny RMDM. Misaotra azy mampitandrana fa izy no tokony hitandrana voalohany, izy no tokony hitandrana fa zay momban'inona fa izy no tokony hitandra satria izy no mitondra le firenena. Tsy zay tsy mitondra firenena, tsy misy zavatra tokony hitandremanay fa izy no tokony hitandrana. Zay tsy raha mitondra firenena tsy misy olo tokony hanenjika anay, tsy misy olo tokony fa izy anao no tokony hitandrana. Fionana roa samihafa ny any syndicat sy ny an'ireo filoana ny toko politika saingy ny itoviany dia samy ikaro-baolana izay zava-dehibe tokoa hoy ny fanazavana andrasana ny fivoaram-baovao. Tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana latabatra boribory iarahan'ny herivelona rehetra no antoka azona mamany olana eto amin'ny firenena ho ny mpisehatra amin'ny fitsaboana nentim-paharazana. Tokony antanjona fikatsana ny tombontsoany malagasy 3 tapitrisa ka afaka iaina sy adana raka tokony ho izy. Karaha tiana hosony tanindrazana dia mila mifankaty zany ny mpanao politika. Mifanantona dia mifampiresaka fa ny teny maso ifanetrehana mody firaisakina. Ary ny firaisakina tsara kosa dia mipetsaka olovain'ny taranaka ka harena ny fihavanana. Dia zay amaharem-pihavanana zay no ayantsona ny mpanao politika satria ny manantoerany ihany fa le vahoaka madinika ny tokony mba hasiana tsindro. Dia zay ilay hoe tsy ny ambany maso
no atao tsara kolokolo tiaviny ambanomaso fa nitsitaka amin'ny maso kosa nefa mba sy fijery ihany satria ny alahelo tsy retsofina raha hitaraina ny olona amin'ny fahamarinana mety misy valiny fa ny alahelo kosa raha tsy amin'ny rariny ka hitarainana ny marina dia verina any amin'ny tompony ihany le fiadanana hita maso satria ny vola ny maharangao izy le fomba fiteny zay raha hoe netana teto zay teny zay dia inony dia davin'ny olona tsy iny zany fa nyresaka asa amandraikitra mandrarà ka te hiteny aho hoe mba tsindriovany vahoaka madinika zay rehetra mpanambola sy vonona iasa eto mba aoka mba manaraka ny lalàna fotsiny fa tsy asiana tsindritsindry kely fa manjary membotra ny fandrosoan'ny Madagasikara. Ambonin'izany rehetra izany ny fanajana sy ny fampiaran-dalàna eto amin'ny firenena tsy jerena tavan'olona na fiavin'olona antoka amin'ny fametrahana fanjakana tsara tantana izany no mampandroso ny firenena ihany koa. Mba hiantsa entitra araka ny trahana ny lalàn'ny razana teo aloha hoe tsy azo ivalozana tsy azo ijereva tavanamana ka io le tonga ny teny hoe ny fahamarinana tsy hitazanana namana tsy afantarana vady aman-janaka na mety ho sakaiza na ihany koa fianakaviana fa rehefa vandana dia kary ka rehefa entitra ny lalàna iza moa sahanao foana fa raha mbola safisafona foana zay manao tsy mety dia ngamba n'izay zavatra zay milonjoka ihany ny tany dia miotsaka ny ahavoana. Maro ireo zamantranga ny taona 2024 amin'ny resaka tontolo ara-panahy taona ny fahamasinana isehon'ny marina kosa ity taona 2024 ity raha ny fanamafisana. Ny roa lanitra sy ny tany, ny telo namasaka, ny efatra fitiavana, ny dimy manaiky fa ny enina tsy fito fahendrena, valo fifandray, valo ny kosa fifatohana ary ny sivy fahamasinana. Ka no heverina hoe taona fahamasinana ity taona ity isehon'ny marina. Na eo aza ny firoboroboan'ny teknôlôjia maneran-tany manana ny asiny ary maro amin'ny malagasy no mitazona ny maha-malagasy azy ka mandala ny fitsaboana nentim-paharazana. Tsy mionona fotsiny amin'ny fampiasana rokandro sy tapakazo ny fitsaboana fa mivelatra amin'ny lafiny maro isan'izany ny ara-panahy, ny ara-tsaina ary ny ara-batana ao ny fanazavana. Ofena manokana ireo be antitra ao amin'ny distrika na Tsimondrano ny sitraka fanampiana samihafa izy ireo amin'izao tontoana izao. Tsy ny fanamby apetraky ny fotoanam-panjakana ifototra amin'ny sehatry ny famokarana izay noraketina ao anatin'ny tetibolam-panjakana ho an'ity taona 2024 ity no ratsy fa ny fisisihana mafy ny ampiasana ilay masom-boly vary safiotra na hybride avy any Chine. Mpamboly vary ny malagasy ary foto-tsakafony izany saingy mahagaga ny firoson'ny fanjakana iankin-doha amin'ny fanafarana masom-boly any Chine hoy ny solombavam-bahoaka sady teknisiana eo amin'ny sehatry ny fambolena Nomenjanary Ramilson. Mitaky fepetra maro ny voly safiotra efa nisy faritra toy ny tany alotra izay isan'ny sompotry ny vary nanaovana andrana nambolena ny vary hybride saingy tsy naresy lahatra ireo tantsaha. Misy antony ao matoto tsy tonga iny an-tsena ny vary safiotra ary tsy nivelatra ny fambolena azy ka naleony ireo tantsaha mifototra amin'ny vary malagasy hoy ny fanamafisana. Izy mety mamokatra fa mila condition matanjaka be aloha izy mila condition tena ampy tsara aloha hoe misy zezitra manahoana zezitra zay teneniko zay manahoana ny fanafody eo ampiasaina anatin'ilay izy mahary fahatelo manahoana ny rano fa mety raha ohatra ka tsy tatiraka zay dia mety hoe io le hoe ao anatin'ilay fampifantarana amin'izao hoe 7 tonnes na 10 tonnes l'hectare le izy io zany tsy haiko aloha hoe aizany dia mainka moa fa zany hoe vary tsy azo angalana taranaka io fa indray mandeha dia vary tena hoe indray mandeha io dia tsy maintsy solonao tsy maintsy mividy vaovao ianao na miandry an'izay indray ianao zany hoe iza indray na mean'izany masom-boly zany hoe iza indray zany hivarotra an'izany karaha zany hoe tena mbola andeha hividy indray izy toetsena mbola andeha hividy amin'ny hoe anitsandray any amin'ny volana oktobra na any amin'ny volana novambra tena mbola mety sarotra nieritreretra an'izany ka hoe raha andeha amin'izao vanim-potoana hoe tena tsy fisy ny orana zao amin'izao vanim-potoana tsy fisy fiovan'ny toetrandro zao tsika no mbola andeha isangisangy andeha hanao kitsapatsapa andeha hoe ampiasa ny vary hybride io zany dia fijerika anazy dia tena hoe misangy fiainana mihitsy amin'izany tambarina ny akarana mety ho 10 kitapo dia 20 kitapo na 5 kitapo no solonao vary hafa atao ohatran'io izy mety iondrika io sa mety manahoana io vary io hoe raha io vary io dia mila zezika io zany mila zezika mafy be atosika amin'ny voazona le hoe tena 7 tonnes na 10 tonnes na l'hectare io raha mivary tsy hita Madagasikara amin'izao 3 tonnes 5 4 tonnes 5 tonnes raha tsaratsara karakara zany ny tany ny tany zany dia tsy aleo ve tena raha ny zavatra misy enantsika eto zany rano io zany zao tsisy vokatra ny fiovan'ny toetrandro raha ny zavatra misy zany mila rano be io tokony azo reglena ny rano raha mbola ny vary hybride io tsika amin'ny tena azo avoaka azo ampidirina misy an'izay ve manahoana fotodrafitrasa aloha any amin'ireo tantsaha any amin'ireo distrika raha tena te aneho fanohanana ny tantsaha ny fanjakana
dia tokony nisy fakankevitra mialona atao tamin'izy ireo tantsaha ho iatrany ity solombavam-baoaka ity. Toa tereko masaka fotsiny mantsy ny firosonan'ny tantsaha ampiasa ity masombory avy any Chine ity ho iatrany ny fanamafisany. Raha nanao ny tamin'ny fotoan'andro ny teny amin'ny nanao an'izany président Ravalomanana, nanao ny resaka faninanana momba ny resaka fambolem-bary dia nanao vitrine mihitsy izy teny avoloa ary mampiakatra nyreny tantsaha fikambanany tantsaha hatramibe ny tantsaha reny isaky ny district isaky ny faritra mandeha mijery an'izany ary miresy lahatra avy eo vao mandeha tsikelikely zany fampiasana an'izany hoe tena raha hoe tena hanova an'le masomboly zany mila zany hoe manahoana ny barazy hydro agricole aloha vonona ve zay manahoana ny zezika misy an'izay zezika za matahotra tena eritreritro anaty matahotra n'io zezika zarazaraina io zany satria raha vao tsy vita test io dia ohatran'io any tady io tsara na tonga le tamikatsatry le seni légionnaire na le misy olotry fizarana zezika avy any avelany io ihany dia na mampatonga le aretina katsaka mahakasitra ny resaka seni légionnaire iny ka zany mampatahotra an'io hoe raha sanatriny zany tokoa ary ka misy zavatra mety andeha ndraika misy aretina sanatriny zany ka misy zavatra iseho amin'ny vary gasy ifananany malagasy io dia iza ahoana fiatraikan'izay amin'ny toekarena. Raha ny fantatra moa dia velarany tany 2,4 hektara amina faritra 12 manerana ny nosy no ambolena vary safiotra manomboka amin'ity taona ity ho an'ny volana janoary. Raha ny vaovao dia masomboly 200 taona no efa tonga ao Toamasina ka aparitaka amina velarany tany 4,000 hektara. Tsy vao izao fa nanomboka tany amin'ny taona 4,2 sy 7,2 tanoandry no nanao ezaka fanampiarahana ny vary safiotra eto Madagasikara ny orinasa sinoa misahana izany. Tamin'izany fotoana nefa dia nampitandrina ny teknisianina ka natonga ny fanjakana nemitra tamin'ny fanapariana azy. Manapotika tanteraka ny fiainan'ny mponina ny zava-misy ankehitriny manoloana ny doriala sy dori-tanety mirongatra amin'ireo faritra maro eto Madagasikara. Miasimba ny alavoadanary sisa tavela olany tamingana ireo biby mono amin'ireo faritra rovana sy valan-javaboary voakasika ary zary lasa verimaina ny ezaka fiarovana sy fanarenana ary fitantanana ny tontolo iainana efa nataon'ireo fokon'olona ny taonany maro. Miantso ireo mpisehatra rehetra amin'ny fiarovana ny ala miainga ny fotony hatreny amin'ny fitondram-panjakana foibe ny fokon'olona miaro sy mitantana ny arena voajanahary eo anatin'ny tafo miavo miaraka amin'ny fanonga fokon'olona anamafy ny fiara-misala hiarovana ny tontolo iainana. No zao fahampitena tsoroa matany mahazo ny firenena malagasy izao noho ny firongatry ny doro ala sy doro tanety izay miteraka fahasimbany ala voajanahary sisa tavela ary zara lasa asa verimaina ny ezaka fiarovana sy fanarenana ary fitantanana efa natao nandritry ny taonany maro. Misy fiatraikany mivantana amin'ny fiainan'ny olombelona toy ny tsy fahampian-drano sotro sy ny rotsakorana ampiasaina amin'ny fieriana eny fotony eto Madagasikara. Manapotika tanteraka ny fiainan'ny mpiarabelona dia manao antso avo, koka, anjomara, hazolava sy filazana horetany hoeran-danitra amin'ny mpisehatra rehetra miainga avy eny fotony ka hatrany amin'ny filohan'ny repoblika fa potika sy rava ary lasa lavenina ny ala sy ny arena voajanahary ny karazan-jahamananaina rehetra eto Madagasikara. Miantso ny sokajin'olona rehetra na ara-panjakana na tsy miakina sy ny rehetra hapiasa ny hery sy ny fitaovana rehetra ary handray fepetra rehetra mifanaraka amin'izany hamahana izao loza tsoroa matambo mahazo sy iainan'ny firenena malagasy zao. Tsy vita ny herin'ny olombelona intsony zava-misy fa mitaky fitaovana ary fomba zany hamana faranjaingana ny olana. Mahazo zany reo ala efa atao hoe fa kitroka tsy hay vonoan'ny olombelona atsony fa raha niatsa zao tomatoa mampiasa fitaovana arak'izay atao dia tokony hampiasa ny resaka helicoptera sy nama zany tsika mba hahafahany asoroka zay satria lasa mitono aina indray zany tsika raha zavatra misy am'izao satria sady mafana ny andro misy ny rivotra dia efa tsy zaka tsony zany famonoana hoe mivatagna fa manao tena manao fa tsy mahafaty satria herinandro tavabolana mamono afo ihany ny fiaina eo tadiavany ihany koa nefa tsy maty le hafa. Tsy ampina tsy misy mihitsy sy ny fampiarana ny sazy ho an'ireo fanetro-be ny firenena mandoro tanindrazana. Mila mafisina lafiny lalàna hamaizana ireo mpanao ratsy. Raha tena hamafisina ilay dinapokon'olona zany hoe ampiarina lalàna eto Madagasikara dia hita io fa ny antony lehibe zany dia atao hoe mety tsy ahitana na hita dia tsy miteny loatra satria matetika zany zay atao hoe olona hita fa nandoro dia lasa ilay olona mitoroka indray no voahentsika rehefa avy eo dia eo zany no aporisina ny tompona andraikitra zay mananiva zay hoe rehefa mba meloka le olona ka tratra le olona dia tokony ho fahaizina araky lalàna tanteraka akoatra ny fampianana ny dinapokon'olona zany.
Antony no mamainy ala misy ny famaizana ho azy noho ny hafanana misy ihany koa ny fandorona inina tao noho ny tsy fifankazahoana amin'ny sampitantana ny ala rovana ia mafy ny fahavoazana ho an'ireo zava-mananaina raha mitohy izao fampitehana izao zavatra iny ambony agny hazavaka amin'ny teny gazy le izy zay avy amin'ny hazo le carbone dia hitohy ihany zany zao zavatra zao ary mbola hitohy zao fahalovana mahazo amin'ny firenena zao amin'ny alalan'ny tsy fisian'ny orana zany fa hitohy hatragny io dia zany no any tanàna andrehetrarehetra hoe andao tsika hiara-handray andraikitra atria raha raiky ambanana ary etan-jaray mora zaka nisany vaolana rosony tafy miavo iarovana ny fampitehany ala ny fanamafisana ny fifampiresahana amin'ny vantany ny fotony ho fiarovana ny ala sisa tavela miparitaka amin'ny faritra 13 eto Madagasikara moa ny tafy miavo ankehitriny tary amin'ny 6 kilometatra tsinanana somary avaratra tsinanana ny Sambava no nisy ny foibe ny Dikeledi ny tolakandro teo tokony tamin'ny 3 ariva niakatra ho 10 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy arahina tafiotra 10 kilometatra isan'ora manakaiky ny foibeny ny kisaka niakandrefana somary avaratra andrefana izy ka nafaka 20 kilometatra isan'ora tomba nanaiditra ny tanety any amin'ny distrika ny Voemara na antsiranana faharoa izy rampitsoarivana ny alina amin'ny tanjaka cyclone tropical na rivodoza mahery 17 kilometatra isan'ora ny rivotra iaraka aminy raha ny fampitambavao ny meteo ahina hitondra drano ny fiakaran'ny renirano sy ny fiodisany tany amin'ny tapany avaratra mantolo vokatry ny rotsakorana besaka izay efa mihoatra ny 100 milimetatra ao anatin'ny 420 ora mandritra ny fandalovany ity rivodoza ity ahina ihany koa ny fiakaran'ny ranomasina amin'ny morontsiraka avaratra tsinananosy noho ny alondrano mety hihoatra ny 20 metatra mety hiteraka faharendrianan-dranomasina sy fahasarotan'ny fifamoivozana ary fikorotana ny asamandra randavanandro ny fandalovany Dikeledi nazo famitandremana amin'ny loko mavo loza manambana ny faritry Diana sy Sava ny distrika ny Bealanana Antsohi ary Analalava filazana fanarana amin'ny loko maitso kosa ny an'ny faritra Ambatsoa sy Boeny ny distrika ny Befandriana Avaratra Mantrotsara Mampikony ary Borziny iangaviana araka izany mpampiasa ranomasina eo anelanelany Cap d'Ombre sy Manoro mba tsy handrika intsony mandrapalasany loza toy izany ihany koa ny eo anelanelany Cap d'Ombre hatrany Besalampy manomboka rampitso atoandro intanatra ny ihany koa ny rehetra anaraka hatrany toromarika omeny manam-pahefana isan-tokony nahazo filazana manambana na filazana miloko mavo ny faritra Diana Sava sy Sofia amin'izao fotoana izao miloko maitso kosa ny anatsinanana sy analanjorofo tondra-drano tafiotra mahery vaika no iseho amin'ireo faritra ireo raha ny fanazavana mandritra amin'ny fandalovan'ny rivodoza Dikeledi eto amintsika manoloan'izany fa ny manana ara-tsaina ara-tsakafo sy ara-materialy vonjyaina no omeny biraom-pirenena misahana ny loza voajanahary na ny BNGRC ho an'ireo izay voakasiky ny loza ny fiomanany BNGRC tsy hoe raha iverina ny volana décembre sy janvier no mitra cyclone de septembre izy vao miomana fa voatabitra ny saison cyclonique anankiray dia efa miomana sahady koa ny BNGRC ina moa zany le fiomanana araka le voalaza teo rehefa mamalomana ianao voalohany aloha araka ny voalazantsika hoe fitazainany olona ny fameremberenana ho an-tsain'ny olona dia efa fantany aza hoe zao daholo ny fihetsika tokony ataonareo rehefa tonga ny rivodoza mbola any amin'ny 4 kilometatra izy zao ny alertazonareo zao daholo ny fihetsika tokony ataonareo dia efa hainy zareo zany amin'ny alalan'ny comité local GRC izay mipetraka manerana ny faritra 420 eto Madagasikara dia akoatran'izay efa roa volana lasa zahay no nametraka ny atao hoe ny mety besoin urgent zay raha antenena amin'ny teny frantsay mety ny filana faran'izay aingana toy ny sakafo ohatra na ny matériel de sauvetage any amin'ny toerana izay iverina fa sarotra raha tsy tanisa fotsiny amin'ny ohatra anareo satria faritra vary tokoa ny voalaza dia nametraka sahady tsika ny sakafo ohatra hoe alosy varika nametraka tsika ohatra hoe anymaro antsetra efa tsy renitsoro moa ny any Sava ny Antala ny any Bilobe sy ny sisa ny tenenako aminareo zay ny stratégie napetraky ny fanjakana dia manatanteraka an'izay ny BNGRC ankoatran'izay omaly satria efa ao anaty plan de contingence tsika zay rehefa miteny ny météo hoe alerte verte ny cyclone dia zavatra ataon'ny BNGRC voalohany dia mamory ny acteur rehetrarehetra ny mpiantsehatra rehetrarehetra mikasika an'izany GRC zany omaly nisy
fivoriana tao amin'ny BNGC nisy ny tonga tao nisy ny anli nanodididina ny amin'ny 370 olona nivoliko maty acteur reo fa maninona nyteneniko zany isa zany teneniko zany isa zany mba tenena amitsika hoe efa tena vonona daholo satria efa zay foana no nampidina hoe manao action anticipatoire isika ohatra ny firenena hafa ihany koa amina zavatra tontolo dia amaranako azy a efa niainga omaly ny équipe centrale zay tarito ny ramatoa directeur des opérations de GNGC nakany a Voemare sy nakany Ambilobe miantony andehanana dia mety andao fanaohinany dia mirenforcer ny coordination sady mitondra ihany koa ny zavatra everina hoe mety mbola entina makany hiatrehantsika an'izany dia toy ny motopompe ny tronçonneur efa misy ihany fa ny renforcena le izy dia zay no ataontsika amin'izay asa takalo sakafo kosa no atao eto Antananarivo renivohitra mba hanesorana ireo fako manetsina ny lakan-drano sy tatatra. Rano miakatra mantsy no hitsena ireo toerana iva ireo rehefa avy ny orana. Ny arahan'ny BNGRC, ny APIPA, ny SMA, ny commune Antananarivo renivohitra ary ny préfecture Antananarivo ity hetsika ity. Eto dia rano be lava isan'andro eto. Fa misy ihany aloha fa olana moa fa manao tatitra ihany ry zareo. Fa mbola tsy fantatra hoe ahoana na ahoana. Avy mihitsy ny orana dia tapaka io lalana eo. Ay misy tapaka io lalana io dia tsisy hevitra mijanona ny any ambony tsy tonga aty moa ny aty tsy afaka miakatra any. Midika zany dia tonga dia maty total lantsena ao anaty ranorana aloha raha momba antsena nay ndresahana maty tena tsisy hevitra mihitsy dia miandry an'iny orana iny tsahatra eo mandritra ny eo amin'ny adiny ray sasany eo izy loha tsy dia hoe maharitra be tomobile micoinceraka ny arabe tsisy samitsofo koa satria tonga dia maty ao roa alina koa manosika raha tomobile lehibe na tomobile kelikely dia zay mampatonga ndre zay ny olana ety zany raha vao avy le orana. Isan'ny fanomanana ny rehetra hetrika rivo-doza ihany koa ny fanomezana vaovao tsy tapaka sy ny fampahafantarana ireo fepetra tokony atao mialoha sy mandritry ny fandalovan'ny rivo-doza. Mananika ny 7 sy 10 ireo olona tsy maintsy notsabony ivelany na ilay antsoina hoe évacuation sanitaire no raisiny sampana mpamonjy voana eto Antananarivo renivohitra an-tanana ny taona 2024 raha manodidina ny 27 zany taona 2024. Ny ena kosa ny vonjovona anaty rano tamin'ny taona lasiny 7 zany raha nitatitra nataon'ny mpamonjy voana androany teto tsary lalàna. Ny tombo kosa nefa ireo tranga famaizana tony trano, doro-tanety, famaizana kirihitra izay tafakatra 15 sy 300 tamin'ny taondasa raha 3 sy 300 zany taona 2024. Vokatry ny fifampikasoan'ny herinaratra sy ny délestage no nahatonga ny ankamaroany ireo loza. 20 isanjato ny trangam-pamaizana eto amin'ny Antananarivo renivohitra dia matetika dia resaka court-circuit dia raha tamin'iny taona iny tsika dia somary niaina tao anatin'ny délestage maromaro dia anisany hoe isany nampiakatra ny antotanisa ny resaka fahamaizana ihany koa zany zay zavatra zay. Ampolony maro ireo maty sy naratra vokatry ny lozany seho tamin'ny endriny maro samihafa. Taona 2024 iny dia olona 770 no namony ainy mifangaro ao na ny resaka aitrano zany na ny resaka evasanina na ny resaka famonjena anaty rano. Dia raha ny olona naratra indray dia miisa 320 ny olona naratra nandritra n'iny taona 2024 sy 2024. Dia misy anjatony ireo antsy 200 isan'andro voarain'ny vondrony mpamonjy voina no tena nisy raha ny fampafantarana. Izy araka izany fiara-miasa amin'ireo tambazotra mpifandraisana amingorana ireo mpananiany ireo. Ankoatro, olana goavana amin'ny fanatanterana ny asa ny faniliana andraikitra sy ny fahatarana ny fampafantarana ny fiantsona ny mpamonjy voina. Olona zany rehefa hitrangan'ny loza dia miezaka foana izy aloha manao izay vitany fa rehefa tsy vitany intsony le izy zay vao miantso mpamonjy voina izy dia amin'izay fotoana izay efa mivaivay be le raha fahamaizana ohatra dia efa lasa ngeza be le fahamaizana zay izy vao miantso ny mpamonjy voina. Dia lasa tara zany le famonjena zareo raha ohatra ka vao zavatra kely fotsiny le izy dia sady mamonjy no misy miantso dia mba moramora ho anay tonga eny atoerana raha arabasoa araba tsara raha matiny moa le izy miverina zay efa tsy mampaninina anay zay. Fa raha niezaka namony izy vao niantso anay dia efa lasa ngeza be le izy zay vao tonga eny atoerana zay. Dia iny fahatarana iny zany aloha
no tena anisan'ny tena mampanano sarotra ny famonjena vono. Maria farakolona ny vondry ny mpamonjy voina eto amintsika raha ny venitra mpamonjy voina ray misahan'olona 800 olona 7 nefa no sahan'ny mpamonjy voina ray eto amintsika tsy ampy ihany koa ireo fitoerana misy mpamonjy voina raha ny eto Antananarivo manokana ohatra tsy manana sampana mpamonjy voina ny boriboritany faefatra fa nambomaro araka izany no miandry ny vondry ny mpamonjy voina amin'ny taona 2022 ity fa indohandra raha ao anatin'izany fampianana ny asa famonjena voina ny fanatsarana ny kalitaon'ny asa na arakolona na ara-pitaovana sy ara-piofanana arak'izay tetim-bola ampiasaina no faritany komina. Inona no anton'izay mba ahafana manafaingana ny intervention-ny vondron'ny mpamonjy voina zany mba tsy ho tenenina hoe tara na hoe médecin après la mort ny mpamonjy voina. Zay no voalohany. Ny teneniko teo ihany koa fa mpamonjy voina anankiray raha ny tokony ho izy dia misahana mponina 700. Ny eto amintsika nefa rehefa nampitahaina tamin'ny isa mponina eto Antananarivo dia mpamonjy voina anankiray misahana olona efa ho 7,000. Dia ny tolotra zay tolotra anay lehibe dia ny recrutement amin'ity taona ity tokony misy koa zany zay recrutement zay fanampy tsy maintsy tokony apetraka ihany koa. Ratsaifina nanamarika ny 570 taona ny joroa ny sampana mpamonjy voina ny volana 4 lasa teo. Misy 700 eo ireo mpamonjy voina ankehitriny raha 530 no lisany izany asa izany tany ampiantohany. Mizara amin'ny toby misy 5 ireo mpamonjy voina eto Antananarivo. Eo tsara lalàna ho an'ny boriboritany voalohany, anoso vavaka ho an'ny boriboritany fahenina. Ny eny Analamahintsy sy Andravoangy no misana ny boriboritany fadimy sy ny boriboritany fatelo ary ny eny Ankatso ho an'ny boriboritany faharoa. Mbola tsy misy rantsana mpamonjy voina kosa ny eny amin'ny boriboritany faefatra ka novan'izy ireo fanambiny ametrahany amin'ity taona 2022 ity. Manomboka amin'ny 2 alina ka hatramin'ny 4 sy 2 alina ariary ny kilaony hena amin'izao fotoana izao na hena kisoa zany na henomby ho aneto Antananarivo renivohitra. Natratra amin'ny 4,000 ariary ny fekarana raha oharina amin'ny tamin'ny taona 2020 sy 2020. Nahitana fekarana hatramin'ny 500 isan-jato ny vidikena tato anatin'ny 7 taona farany. 2,000 sy 1 alina ariary manko ny kilaony hena tamin'ny taona 2020 sy 2020. Vokatra izay fekarany vidikena izay, ny hena dia ny hena ny fanjifan'ny malagasy ny hena, na dia sokajiana ho isan'ireo sakafo tokony hohanina satria be protéine sy vitamine B, ahitana fer sy zinc izay singa ilain'ny vatana avokoa. Sara raha mahalafo ireo mpivarotra noho ny fa efa mividiny ankamaroan'ny olona izay ambany dia ambany. Tsy mahalafo tsao mihitsy vao niakatra le vidikena, mihena le mpividy. Ohatra hoe mahalafo 10 kilo taloha dia zao 20 kilo eo sisa. Mafy be satria ny entana miakatra nefa ny olona tsy manam-bola. Taloha zao ny olona raika malafo malany ilan'omby. Zao ty fefakena tsy lany mbola misy ambony be dia be. Sahirana ny gasy. Tany amin'ny taona 2020 sy 2020, hena 2 kilao sasany no lany malagasy iray ao anatin'ny taona. Ankehitriny mbola latsaka izany, zara raha mihinana hena indray mandeha ao anatin'ny herinandro ny ankamaroan'ny isan-tokantrano. Ahena arak'izay azo atao ihany koa ny lantsany, any ka laza ny sisany hoe mihinan-kena. Isan-kerinandro vao mahita eo izany raha ao anatin'ny tokantrano angamba tena maro lava raha ohatry zao dia vao tena ohatry sarotsarotra ihany koa izy koa sady lafo. Taonay maro anaka izany dia tsy afaka hividy be dia be an'le hena fa dia izay miankina amin'izay eo fotsiny. Mba ohatra rehefa misy koa ny volana tsasana fefana tsasaka ho fefana dia vao ohatrohatr'izay. Efa lasa raha ohatra hoe minana 1 kilo taloha dia lasa matsasany sisa amin'izao. Tsy njaraina tsikelikely, atao izay maro aminana kely dia izay. Ny trondron-dranomasina nataon'ny solony ny trondron-dranomasina no atao solony hena ankehitriny rehefa te hihinana sakafo tsaratsara ho hiatrany ireo sendranay androany. Mora kokoa manko ny vidiny, mora kokoa ny mitsinjara azy indrindra ho an'ny maro anaka. Tsara marina fa nanomboka tamin'ny faraparan'ny taona 420 sy 2020 lasa teo sy nandritra ny vanim-potoana ny feto ny tena nampiakatra ny vidin'ny hena nanomboka eny amin'ireo mpamongady. Antony maro lafo no mahatonga izany, ny fekarany vidin'ny sakafom-biby, ny fitaterana azy ireo izay manano sarotra noho ny faharatsiany lalana sy ny vidin-tsolika sy ny maro hafa tsy voatanisa.
miariary ny favitsy ny vokatra litsi tamin'ny tampiotazana 420 raha ho an'ny teto Madagasikara. Zara raha nahitana litsi teny an-tsena ary ambany kalitao raha mita amin'ny isan-taona. Manomboka amin'ny 4 ariary ny garaba kely amin'ny litsi amin'izao famaraparanana ny fisiny izao. Mahatratra amin'ny 4 ariary na iray hetsy ny garaba lehibe ana litsi amin'ny kalitao tsara eny amin'ny mpamongady. Lafolafo kely izy amin'izao no teo amin'ny heritaona zany betsaka ny lôdisy tamin'ity tsisy zany misy teo amin'ny ty parking ty feno tomobile camion fa amin'izao tomobile ohatr'izao sisa tsisy vidy fa tsy manam-bola koa ny olona ny tena marina tena vitsy kely lafo 5 enina ary amin'izao ilatso lafo vidiny amin'izao lafo ny vidiny amin'ny kilao ny varotanay zao 2 dia dimanjato soro satria tsisy ny tsena. Miatraika amin'ny rehetra araka izany ny tsy fisian'ny vokatra litsi na ho an'ny mpandrarà na ho an'ny mpamongady. Mitaraina ireo mpanjifa fa zara raha nihinana tamin'ity taona ity noho ny fahalafosany. Kely raha teo ny vola ampelantanana ho izy ireo ka izay laharam-pahamehana ihany no tsy maintsy atao na dia fantatra aza fa ilaina ny mihinana voankazo. Nanakabeny izy moa zany mifanamila anazy kekena kely ihany ny olona nonle izy lafolafo zany dia tsy mba nisy fidinana zany fa somary lafolafo izy tamin'ity moa tsy dia nisy izy zany fa vitsivitsy. Tsy ny olona mitampitahinana e satria akabeazan'ny olona misy hoe manandrana dia tsy handeha vidiny dia mandeha. Ratseivina ny 12 ny volana novambra 2022 no nanomboka ny tampiotazana litsi ho an'ny teto Madagasikara. Nidina hatramin'ny 50 isanjato ny famokarana tamin'ny tampiotazana 422 522 raha nambarany tompon'andraikitra misahana ny famokarana litsi any Tomasina. Raha toa ka manodidina ny 9 taona ny litsi vokarin'i Madagasikara isan-taona, zara raha misy ny atsasak'izay ny vokatra ka litsi manodidina ny 4,1 taona amin'io no naondrana antony navitsy ny litsi teto an-toerana. Tsara marina fa ny tsy fisian'ny rotsakorana sy ny fiovaovan'ny toetrandro no mahatonga ity fihenam-bokatra goavana ity. Afaka 10 andro no andray toerana mahafilohan'ny États-Unis fa 470 azy Donald Trump. Tsy maintsy niakatra fitsarana nefa ny lehilahy androany ary tsy azona hemitra intsony zany. Tsy anefa ny sazy i Donald Trump na dia voapanga aza ny tenany. Izany dia ho fiarovana ny fahefan'ny tondrany États-Unis raha ny fanazavan'ny mpampanolalàna. Tsy vitany Donald Trump nanadio ny tenany saingy afaka niala tamin'ny saziny toy figadrana sy ny lamany tokony hatraminy. Meloka i Donald Trump tamin'ny raharaha Stormy Daniels hoy ny mpitsara io an'ny Merchan izay nitarika ny fitsarana. Samba ny teo amin'ny tantaran'ny fitsarana tampony ao New York ny tsara raharaha toy izao hoy ny fanamariany. Eloka 430 ny nampianganan'i Donald Trump tamin'ny fanafainana tamin'ireo mpifidy Amerikanina nandoavany vola $3.3 tamina mpilalao-horonan-tsary mamoafady nandritra ny fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2012 ny fanandrinany tamin'ny Hillary Clinton mba hisorohana resabe mamoafady. Nilaza moa ity filoha Amerikanina fa tsy meloka ny tenany. Nanday zanatrany izy ary nanambara fa fanosora-potaka ny anarany izany. Nilaza mihitsy azy izy fa miratsy kombakomba amin'ny fandetehana azy ny fitsarana New York sy ny fitantanan-draharaha Joe Biden. Donald Trump ny filoham-pirenena Amerikanina manandraraha eny amin'ny fitsarana voalohany. Nampanantena an'ireo mpisolo vava azy moa i Donald Trump fa ireo mpisolo vava roa niaro azy ireo dia tsy maintsy hipetraka eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana rehefa tafapetraka eo amin'ny fitondrana izy.